Efa tafiditra anatin'ny ato fahavaratra tanteraka manomboka izao volana Desambra izao ka hitoetra any volana Janoary sy Febroary izany ato fahavaratra izany. Miaraba tompoko lahy finaritra tompoko vavy. Amin'izao fotoana izao dia tafapetraka any amin'ny ranomasimbe Pasifika ilay trangatsina hoe Lanina izay mifanaraka amin'ny ranomasina mangatsika kokoa raha oharina amin'ny tokony izy manerana ny faritra manodidina ny fehitany iny. Amin'ny ankapobeny rehefa tafapetraka io tranga Lanina io dia mahazorana matetika any amin'ny tapany atsimon'ny nosy. Ka toy izao raha ny fizotrondrotsakorana ho an'ity volana Desambra hitsatsika ity. Vao vinavina ary fa dia ho bendrotsakorana raha oharina amin'ny tokony izy manerana ny faritra afovoany andrefana sy ny tapany atsimon'ny nosy manontolo iny. Ny any amin'ny faritra sisa moa izany hoe ny ilany avaratra sy ny atsinanana dia ahazo rotsakorana fanaraka amin'ny tokony izy na anatombo kely kokoa. Fa ny volana Janoary dia ahina mafy ny abetsaka ny rotsakorana ka aoka hitandrina isika mety sy ny tondra drano dia ny fiakaran'irendra ary indrindra moa manoloana ny mety hitsahany tany manerana ny faritra andrefa nosy manontolo izany hoe faritanina rivo sy Toliara manontolo dia mahazo ihany koa ny faritra Amoromania, Otomatsehatra, Iorombe dia mitatra tany amin'ny faritry Betsiboka, Boeny ary Melaka. Ny any amin'ny faritra afovoany atsinanana nosy moa izany hoe any amin'ny faritra Alotra Mangoro dia atsinanana Vatovafitovinany tapany avaratry ny faritra atsimo atsinanana dia tsy ho ampy ny rotsakorana raha toa ka hifanaraka amin'ny tokony izy na ho latsaka kely ny any amin'ny tapany avaratry ny nosy. Raha ny volana Febroary indray dia vao vinavina fa dia mbola ho be ny rotsakorana ka oka ho mailo tsara manoloana ny tondra drano isika teo dia ny fiakaran'ireny-drano ary indrindra ny fihitsahan'ny tany any amin'ny ilany avaratra andrefa nosy izany hoe manomboka ny faritra Melaky, Menabe dia ny ilany andrefa ny faritra avony avoan-tany rehetra dia mitatra hatrany amin'ny tapany atsimo faritra Vatovafitovinany. Fa ny any amin'ny tapany atsimon'ny nosy dia tsy misy ahina fa dia hifanaraka amin'ny tokony izy na anatombo kely ny rotsakorana izany hoe manomboka any amin'ny faritra atsimo atsinanana, Anosy, Androy, Otomatsehatra dia mahazo ny faritra atsimo andrefana ary Androy. Na any amin'ny tapany avaratry ny nosy moa sy ny ilany atsinanana dia hifanaraka amin'ny tokony izy na ho latsaka hatrany ny rotsakorana. Dia any amin'ny volana Martsa indray dia mbola ho be ny rotsakorana ka aoka mailo hatrany isika any amin'ny faritra andrefa nosy izany hoe manerana faritanina rivo manontolo dia toraka izany koa ny faritra Betsiboka, Boeny, Melaky ary Menabe. Ny any amin'ny tapany avaratry ny nosy sy ny ilany atsinanana moa dia hifanaraka amin'ny tokony izy na ho latsaka hatrany ny rotsakorana. Fa any raha ny fitambaran'ny rotsakorana indray ho an'ny telo volana Desambra, Janoary, Febroary io latsotsika hoe aty fahavaratra dia vao vinavina ary fa dia anatombo ny tokony izy ny rotsakorana manerana ny faritra avoany andrefa nosy sy ny tapany atsimon'ny nosy manontolo iny. Raha toa ka hifanaraka amin'ny tokony izy na ho latsaka kely ny faritra atsinanana sy ny ilany avaratra. Dia ny telo volana farany indray Janoary, Febroary, Martsa dia vao vinavina ary fa dia mbola anatombo ny tokony izy ny rotsakorana any amin'ny faritra avoany andrefa nosy iny raha toa ka hifanaraka amin'ny tokony izy na anatombo kely ny tapany atsimo dia ny ilany avaratra sy ny atsinanana moa dia hijanona hifanaraka amin'ny tokony izy na ho latsaka hatrany. Raha ny mahakasika ny maripany indray dia tadidio fa amin'ity volana Desambra litsatsika ity dia vao vinavina fa hifanaraka amin'ny tokony izy na andrehangatsika kely kokoa manerana ny faritan'ny Toliara manontolo dia toraka izany koa faritan'ny Fianaratsoa miampy ny faritra Vakinakaratra sy ny faritra Melaka. Ny any amin'ny faritra sisa moa izany hoe ilany avaratra dia hifanaraka amin'ny tokony izy na afana kely kokoa. Dia any amin'ny volana Janoary dia kapokaray ny hafanana satria dia afana manerana Madagasikara manontolo raha oharina amin'ny tokony izy. Dia any amin'ny volana Febroary no andrehangatsika any amin'ny tendrony atsimon'ny nosy iny izany hoe manerana amin'ny faritra atsimo andrefana dia Androy dia Anosy dia atsimo atsinanana, Iorombe ary Otomatsehatra. Raha toa ka hifanaraka amin'ny tokony izy na afana kely kokoa manomboka eo amin'ny faritra Vatovafitovinany dia mahazo ny faritra Amoromania, Vakinakaratra, mitatra ny faritra atsimo Menabe ary ahazo ny faritra Melaka. Ny any amin'ny tendrony avaratra moa dia afana hatrany raha oharina amin'ny tokony izy. Dia any amin'ny volana Martsa indray dia vao vinavina ary fa dia hifanaraka amin'ny tokony izy na angatsika kely kokoa ilany andrefa nosy izany hoe manerana faritany Mahajanga manontolo sy ny faritany Toliara manontolo. Raha toa ka afana raha oharina amin'ny tokony izy ny any amin'ny faritra sisa. Raha ny salan'ny maripany indray mandritra ny telo volana Desambra, Janoary, Febroary io ilay natsotsika teo hoe aty fahavaratra dia vao vinavina ary fa dia hifanaraka amin'ny tokony izy na andrehangatsika kely kokoa manerana ny faritra atsimo andrefana dia Androy dia Anosy, atsimo atsinanana, Iorombe ary Otomatsehatra. Raha toa ka hifanaraka amin'ny tokony izy na afana kely kokoa
koa manomboka eo amin'ny faritra Melaky, Menabe, Vakinakaratra, Amoromani ary Vatovafitofinany. Ny any amin'ny tapany avaratry ny nosy moa dia afana trany raha oharina amin'ny tokony ho izy. Ary ho an'ny telo volana farany indray janoary, febroary, martsa 7 io dia voavinavina fa dia any amin'ny tendrony atsimo nosy ihany no ifanaraka amin'ny tokony izy na angatsika kely kokoa, izany hoe manerana ny faritra atsimo andrefana, Anosy ary Androy. Ny any amin'ny tapany avaratry ny nosy moa dia hijanona afana trany raha oharina amin'ny tokony ho izy. Ny fotoana fiarahana hono dia tsy atsapana sasarana kanefa moa tompoko ny fotoana tsy azo ivalaparana dia mametraka ny veloma mandra-piona amin'ny 2 volana toy izao indray. Mandra-piona tompoko.